Ahoana Marina, demokraty hoe tany tantalana, fahaiza mitantana ary fahalalana maneho hevitra. Ireo teboka ireo no fototra iorenan'ny atao hoe demokrasia. Madagasikara raha teo dia nisafidy ho firenena demokratika, taoriany ny nazahoana ny fahaleovantena. Voafaritra ao amin'ny andininy voalohany ao amin'ny lalam-pandrenana, fa ny demokrasia sy ny fehi-kevitra momba ny fanjakana tandalana no fototra iorenan'ny repoblika. Maro anefa ireo fikambanana na fiarahamonim-pirenena no manambara fa mihemotra ny demokrasia eto Madagasikara. Isan'izany ny Liberté 32. Raha ity lahatsoratra an-gazety vahiny iray izay nivoaka tamin'ny fahaenina ny volana Novambra 2024 ity, dia mazava ny voasoratra eto fa tany sarisarin'ny demokrasia no misy eto, miainga amin'ny fanajana ny safidim-bahoaka sy ny tany tandalana. Noraisina ohatra tao anatin'izany ny fifidianana filoham-pirenena 2024. Mazava ho azy fa ny fitondrana teteza mita no nikarakara ny fifidianana tamin'ny taona io, ary mbola ny mpikambany Sueni amin'izao ireo ihany no nikarakara izany fifidianana izany. Iny arahantsika nahita iny nivoaka mpifidianana tamin'ny taona 2024. Noresena ny kandidatim. Tsy mahagaga arak'izany raha ny arahantsika nahita ny tsy fahatomombanany ny fifidianana filoham-pirenena 2024 teo iny. Nanamafy izany ny tatitra natao ny vomera ampanao fanadiadiana eo anivony antenemeran-dolona farany teo. Ny nanaovana azy moa zany dia famerimberenana ny lahara na karapanondro mitondra anarana samihafa mba hanetsemana ny toerana zay tokony ho an'ny olona hafa zany ahihina fa tsy hifidy ny kandida zay ho arovana ao anatin'ilay fifidianana. Raha ohatra ka ny anaranao Rakoto Jean Paul dia Rakoto Jean ao Rakoto Paul ao nefa ianao ihany io, ary ny karapanondronao ihany no mitondra an'ireo Rakoto Jean sy Rakoto Paul reo. Le nilazaindrareo hoe 300 ihany ny doublon, fa rehefa natao zany izy ny baribary fa mahatratra roety sy ray tapitrisa. Fitondram-panjakana ankehitriny moa dia nanambara hatrany fa demokraty, ary nanambara izany ny filoha Andrinirina Rajoelina fony izy kandida filoham-pirenena. Raha misy ny mpanao politika anankiroa demokraty sy eto Madagasikara ary vonona ny ampanjaka ny demokrasia dia raha tsy voalohany dia faharoa. Izany tokoa ve no zava-misy amin'izao? Asa aloha nahoana ny famaritana ny atao hoe demokrasia amin'ny filoham-pirenena sy ny mpiaradia amin'io. Tahaka ny UEM sy ny PM tsy mbola ahitana famatsim-bola amin'ny fanatanterana azy hatramin'izao io, noho nolazainy fa demokraty io ny tenany. Ho ihany koa mantsy ny filoha mandritry ny fianianany. Mianinao fa anaja sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-pandrenany sy ny lalam-panjakana, hikatsaka hatrany ny soan'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Najainy tokoa ve ireo? Tsy mandeha lavitra isika fa ny fifidianana loholona farany izay natao tamin'ny 1 ny volana Desambra teo, hita fa tsy nanaraka ny lalam-pandrenana. Tsy feno akory ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina manerana ny nosy, kanefa dia nirosoana ny fifidianana loholona. Mifanohitra amin'izany anefa no voalaza ao amin'ny lalam-pandrenana ao amin'ny 120 sy ny 770 ary ny 150. Azo raisina ohatra ihany koa ny 170 izay milaza mazava fa ny asan'ny filohan'ny repoblika dia tsy azo ampirafesina amina asa ampanjakana izay navoafidim-bahoaka azy. Kanefa hitantsika eny amin'ny reny tranom-panjakana sy ny maro hafa izay lokoina volomboasary reny, kanefa io no voalazana lalam-pandrenana. Tsy resahana intsony moa ny 110, ny fahafahana maneho hevitra. Miaina ao anatin'ny jado ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fitondrana izao, izay tia ny mpitondra sy ny mametimety azy ireo ihany no ampiarany ny lalàna. Tsy mahagaga raha mijoro ho an'ny tanindrazana ireo antoko ao anatin'ny fanoherana ka nahatonga ilay fandaharana miara-manonja
izay hita fa tena tsy zaka ny fitondrana ankehitriny ny maheno sy mahitany marina izay mipotsopotsirin'ireo mpanentana ny fandaharana. Tsy naharitra noho izany ny teo anivon'ny fitondrana ka namory ireo ainao manjery tsy miankina mba anaovana fandaharana anoerana ny vaovao izay mivoaka ao amin'ny miara-manonja. Ny tsikatra nefa tao anatin'io fandaharana io dia ireo mpanao gazety no natao fitaovana, izany hoe tsy ireo parlementaira avy amin'ny IRD tahaka ny nataon'ny miara-manonja no nanentana ny fandaharana. Any ka tonga hatrany amin'ny fampiatsoana mpanao gazety teny anivon'ny brigade criminelle ilay fandaharana. Parlementaira no nitarika ny miara-manonja. Noho izany dia nanapa-kevitra ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny mpanohitra ireo fa tatitra indray no atao izay mivantana amin'ny vahoaka mihitsy. Nirosona ny fametrahana ny taratasy fampafantarana teny anivon'ny prefecture. Mazava mantsy ny voasoratra ao anatin'ny lalàna fehezorin'ny solombavam-bahoaka fa fampafantarana no atao amin'ny tompona andraiki-panjakana fa tsy fangatahana lalana. Ka teo amin'ny kianjanam-bojatovo no nosafidiana anatanterahana izany. Nahagaga nefa dia namoaka taratasy ny teo anivon'ny komina Antananarivo fa tsy azo anaovana tatitra Ambojatovo fa misy fanamboarana. Kianja demokrasia ho avadika parka botanika. Nanapa-kevitra ireo parlementaire tima arak'izany fa eo amin'ny kianjan'ny 12 Mey ny tatitra no atao. Averiko foana tatitra no atao. Olo manan-tsaina sy manam-panahy no anao tatitra ary parlementaire reo, député reo, olo mbo fidy reo, nisy ny fidy azy reo lareo matoy izy hanao tatitra zay ekeny lalàna sy nomeny lalàna azy zay fanaovana tatitra zay. Tsy préfet no nanome azy an'izay, tsy adidiny préfet zay na préfet ny tompony lalàna hoe nareo afaka manao tatitra na tsy manao tatitra. Lalam-panorenantsika no manome an'izany an'ireo solombavam-bahoaka reo hoe ianareo reto rehefa avy mivory dia ny olona ny fidy anareo mila mahafantatra ny zavatra nivorenareo tao. Nandritra an'izay session zay efa nataon'ireo député reo zay. Manana didy izy hanao an'izay tatitra zay. Ka tsy haiko hoe inona ny olana amin'le tatitra. Mbola olana tatitra le olana. Mazava ny fanazavana teo. Tsy ny prefecture na ny filoham-pirenena no maniraka ny solombavam-bahoaka anao tatitra amin'ny vahoaka aorian'ny fivoriana ara-potoana zay ataon'izy ireo fa ny lalam-pandrenana. Nanaitra nefa ny zava-nisy teto Antananarivo ny sabotsy 20 ny volana Febroary io. Natao fitaovana amiretana ny vahoaka sy ny olombo fidy indray ny tafika. Rakotra mpitandro filaminana Antananarivo. Nanjaka ny fisamborana ireo vahoaka izay niray hevitra tamin'ny ekipany miara-manonja ary de nampidirina amponja avokoa taoriny ny fitsarana azy ireo omaly alatsinainy 20 ny volana Febroary. Izany ve no atao hoe demokrasia? Ity no famitiana ny mpanohitra ny zavantranga nandritra ireny fotoana ireny. Henatra ho antsika malagasy eo anivon'izao tontolo izao iny zavatra nitranga. Tena henatra, mitafy henatra Madagasikara. Tsy mbola nisy firenena teto ambonin'ny tany nisafidy ho tany demokratika ka nahavita sy nahasahy nandray fanapa-kevitra tahaka an'ireny. Reny olona regny ane avy any amin'ny faritany manana ny antodiany de sakanana tsotro zao. Tsisy fanazavana. Le olona tsy antoanao ny sakafony, tsy tena mba aoka le retsy, mba aoka. Oka le retsy, tena miangavy oka. Aza miantsy ady amin'ny vahoaka malagasy nareo. Nareo ane ka tafy bahoaka fa tsy tafy mpanjakana. Faharesena ary fahalemena ho an'ny mpanohitra no fiheveran'ny pomba ny fitondrana ny zavantranga ny sabotsy teo iny. Tsy izay anefa ny tena marina. Fanalevon'ny fanjakana tamin'ny sabotsy 20 ny volana Febroary iny ny atao hoe fahalalana maneho hevitra eto amintsika. Ny demokrasia no resy fa tsy ny mpanohitra. Ary porofo mitohoka amin'ny tendany fa fitondrana tsy matoko tena no misy eto ary tsy mahavita ny asany ka matahotra hoe sorin'ny vahoaka eo ampelantanany
ny fitondrana ny firenena. Tena demokraty araky ny nolazainy tokoa ve io filoham-pirenena io sa mpanao jadony? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?